be atsika. Efa hitantsika ny fizarana voalohany omaly, fa androany isika dia hijery ny fizarana faharoa. Koa andaotsika aloha hiaraka hivavaka alohan'ny hirosotsika amin'izay fandiniana ny soratra masina izay. Manasanao ary hiaraka hivavaka. Jesosy Kristy tomponay eo, lay mpanalalana anay, lay mpisolo vava anay, zay mijoro, mitoloko, mitaraina mba hazahoanay ny fanavotana sy ny famonjena eo anatrehan'Andriamanitra ray. Tompo, ny anaranao no antsonay ankehitriny. Mpanoty izahay, tsy mendrika izahay, enina dia ny anonona izany anaranao masina izany azy. Kanefa kosa matoky ny fahasoavanao, matoky ny famonjenao, ka dia aoka araka izany fahasoavanao sy ny indrafonao ary famonjenao izany no hanekenanay eo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha mivavaka izahay ankehitriny, angataka ny fanahy masina, raha hianatra ny teninao, dia aoka Tompo, mba harotsaka ao aminay izany fanahinao masina izany. Hitarika anay, ampahafantatra anay, ampahalala anay ny sitraponao avy amin'ny teninao, satria ny teninao no manamasina anay ihany koa. Dia hatreo izao fotoana izao, fangatahanay amin'ny anaranao zany Jesosy Tompo. Amen. Eny ary, hiditra amin'ny fizarana faharoa amin'ilay lohateny zany tsika izao. Kanefa mialohan'izay mety misy ny tsy afaka nanaraka ny omaly, ary fampatsihivana antsika ihany koa izay efa nanaraka izany omaly, dia nresaka antsika teto fa velona ao anatin'ny andro fanavotana isika izao, ary ilayntsika ny mitoky amin'ny Jesosy Kristy izay manao ny fanavotana, manalalana antsika ao amin'ny efitra masina indrindra amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 4,700 Jesosy no niditra tao amin'io efitra masina indrindra io, araka ny faminaniana izay hitantsika tao amin'ny Daniel toko 9, hoe rehefa tapitra ny 720 andro dia diovina ny fitoerana masina. Tsy ny fitoerana masina teto an-tany akory izany ny diovina izany, fa ny fitoerana masina any an-danitra. Satria ny asa famonjena, ny asa fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy dia niainga hatrany amin'ny fanomboana an'izany tany an-danitra, dia nidina tetỳ an-tany izy, naka ny endrika nofo amandrahan'ny olombelona, ary dia nanao ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana izy. Nitsangana tamin'ny maty izy, ary niakatra ny an-danitra, nitondra izay rano izay, nentina mba hanadiovana antsika, hamafana tanteraka ny fahotantsika. Araka ny voalaza tao amin'ny Hébreu toko 7 manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 izay efa novakitsika teto. Noho izany dia manao ny fanilaniana alana antsika zany Jesosy eo amin'ny masina indrindra ankehitriny. Teo amin'ny zanak'Israely eo amin'ny Levitikos toko 2:12 dia indray mandeha isan-taona io, ary durée de vie indray mandeha isan-taona no nomena ny zanak'Israely. Isaorana n'Andriamanitra fa tsy niaina tao anatin'izany isika, fa raha ohatra ka olona tsy vonina hibebaka dia tsy afaka hanohy ny fiainany mihitsy zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely, satria indray mandeha isan-taona no avaozina izay hoe fahafahana miaina izay, fahafahana mivelona izay, satria rehefa tsy voafafa ny fahotanao amin'io andro fanavotana io, dia fongorona, tsy ho anisan'ny zanak'Israely intsony ianao, dia vita ny mombanao zany. Fa zay rehetra voafafa kosa ny fahotany dia manana ray taona indray izy miara-miaina amin'ny pahasoavana miaraka amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia izany indrindra no atao amin'ny masina indrindra. 770 taona izao Jesosy Kristy no tao amin'io efitra masina indrindra io. Raha tokony ho ray andro ny anaovana an'izany, dia efa 770 taona izany, izao vanim-potoana misy antsika izao. Inona ny antony? Satria tsisy teny ho very na dia iray azy, na izaho na ianao. Fa mba samy ho tonga amin'ny tena fibebahana. Satria ny fanavotana antsika dia tsy amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika, tsy amin'ny alalan'ny fahamendrehantsika, tsy amin'ny alalan'izay zavatra mety ezaka ataontsika hamalifaliana an'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny rano no manadio antsika, ny vavaka fanelanelanana nataony no manafaka antsika. Izany no ataon'i Kristy. Ka raha manaiky ny Kristy isika, dia Jesosy no miady ho antsika, Jesosy no manamarina antsika, ary Jesosy no manamasina antsika ihany koa.
ka raha mandalo eo anatrehan'ny boky lanitra ny anarantsika amin'ny fotoana zay andalovana zany dia ekeny Jesosy Kristy zany ary dia asiana soratra eo amin'ny tandrifiny anarantsika hoe voavela. Fa raha sanatria ka tsy tonga amin'ny fivavahana marina isika fa saritsary-pivavahana ihany na koa tsy mety ho tonga amin'izay fivavahana zay fa matoky hoe za de efa manao an'izao za de efa manao an'izao de tadidio fa ho kosehina ao amin'ny boky ny fiainana ny anarana. Apokalipsy manambara an'izany vakitsika teto ihany koa ny teny tao amin'ny hery mifanandrina. Ho an'izay matoky an'i Jesosy dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Jesosy Kristy. Ary zay no mahazava-dehibe ny hoe manaiky hitoetra ao amin'i Jesosy. Noho izany, na dia mandalo ady sarotra aza ny fiainantsika eto an-tany amin'izao fotoana ny fihibohana izao, dia aoka tsy izany no hampihemitra antsika, na tonga antsika tsy hivavaka, na tonga antsika tsy hisaina ny any an-danitra. Aoka tsy hibahana amin'ny fiainantsika ny zavatra eto amin'ity tany ity, fa aoka hibahana ao an-tsaintsika teny hoe raha oviana no andalo eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra ny anarako. Ary raha andalo eo ny anarako, hanaiky ahy ve Jesosy Kristy. Ary zay indrindra nidirantsika amin'izao tapany faharoa zao dia ny hoe raha oviana no hifarana io fitsarana io. Raha oviana no hifarana io fitsarana io. Misy zavatra telo reto tokony fantaritsika. Zavatra telo tokony fantaritsika. Voalohany, rehefa tonga ny andro hahafatisana dia tsisy ninona azo atao tsony momba ny tenantsika. Tsisy ninona azo atao tsony rehefa tonga ny andro hahafatisana. Satria na dia hisy hivavaka aza ho anao raha sanatria hoe nodimandry ianao dia na dia misy hivavaka ho anao aza dia tsy mandaitra intsony izay vavaka izay. Tsy mandaitra intsony izay. Zany mahatonga ny hoe amin'ny andro havelomanao dia aoka mba hametraka ny fiainana eo amin'i Jesosy mandrakariva. Ino ny famonjen'i Kristy, ny fanavotana izay ataony, ny fahasoavana. Marina fa mpanota isika kanefa matoky an'i Jesosy kosa ka rehefa manaiky an'i Jesosy dia Jesosy no mamonjy atsika. Ary izy no hitarika atsika mba hanao tsara avy eo. Ka raha efa maty zany isika, tsisy ninona azo atao tsony. Fa dia miandry ny fandalovany anarana eo amin'ny bokin'ny fitsaran'Andriamanitra. Raha toa ka tafiaraka tamin'i Jesosy ianao, tamin'ny fahavelomanao, dia ho eken'i Jesosy ny anarana eo amin'io boky lanitra io rehefa mandalo eo zany. Zavatra faharoa tokony fantaritsika koa dia ny hoe na dia mbola velona aza isika dia handalo eo amin'ny boky lanitra eo ny anarana. Zany hoe mety tsy amin'ny fotoana hafatetratsika zany no andalovany anarana, fa mety amin'ny fotoana izay mbola mahavelona atsika. Dia inona ny zavatra hitranga amin'izay fotoana izay ho hitantsika eo ny toyny. Ary ny fahatelo farany dia izao, amin'ny fotoan-tsarotra izay efa madiva hitranga izany amin'izao fotoana izao, madiva ho tanteraka izany amin'izao fotoana izao, amin'io fotoan-tsarotra io dia efa tapitra ny fanavotana ny vahoakan'Andriamanitra. Andao hazavaintsika avy amin'ny soratra masina sy ny tenin'ny fanahy faminaniana izany. Ny boky voalohany vakitsika dia ao amin'ny hery mifanandrina pety 727. Hery mifanandrina pety 727 izay efa nivakitsika teto eo omaly. Zao ny vaky ny teny ao. Rehefa sokafana eo amin'ny fitsarana ireo boky, misy boky maro any an-danitrany, boky 3, sasany ary moa mahita hoe 4. Boky ny fiainana, boky ny fahafatesana, boky mirakitra ny zavatra, boky ny fahotana ary ny boky mirakitra ny zavatra tsara izay nataontsika. Ka rehefa sokafana eo amin'ny fitsarana ireo boky dia mandalo eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainan'izay rehetra nino an' Jesosy. Zany hoe zay tsy nino an' Jesosy aloha zany dia efa tsy mandalo eo ny anarana. Ny antony andalovan'ny anarana ho an'izay nino an' Jesosy dia satria Satana miapanga azy hoe io mba mpanomponao nefa mbola manota ihany, io mba efa vita batisa nefa mbola manota ihany. Dia ny fianteheranao amin'i Jesosy no hanavotan' Jesosy ianao eo amin'io fitsarana io. Dia toy izantsika ny vaky teny,
atomboka ilay mpisolo vavantsika amin'izay velona voalohany teto an-tany ny fanehoana ny momba ireo taranaka amin'ny fandimby tsirairay ka faranany amin'ny velona ankehitriny. Aroso ny anarana tsirairay ary fakafakaina lalina ny aminy. Misy anarana ekena, misy lavina. Rehefa misy manana fahotana tafajanona ao amin'ny boky firaketana, fahotana tsy nibebahana, tsy nahazahoana famelan-keloka, dia kosehina tsy ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany, ary vonoina ao amin'ny boky fitadidian'Andriamanitra ny tatitra momba ny asa tsara izay nataony. Dia eo paragrafy ambany eo dia ho an'izay rehetra mibebaka marina ny amin'ny fahotany kosa ka mitaky ny rano Kristy ho fanavotana azy amin'ny alalan'ny finoana, dia asiana soratra hoe voavela mifanitsy eo amin'ny anarany eo amin'ny boky lanitra. Hitantsika amin'izany ary fa tsy miandry amin'ny fotoana hafatesantsika izany ny mety handalovany anarantsika, satria amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy Kristy dia mbola betsaka ny olona velona. Noho izany dia ilaintsika ny miomana mandrakariva, miomana ary miambina, satria tsy fantatsika hoe raha oviana no andalovana io anarantsika io eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Raha oviana Jesosy ny hanao fanelanelanana ho an'ny tenako manokana ao amin'io hevitra masina indrindra io. Kanefa alohan'ny hijerevantsika izay no tenantsika manokana izay dia izao ny tsara fantaritsika fa rehefa miditra amin'ny fotoan-tsarotra farany isika, ilay fotoan-tsarotra izay faninjehana n'izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra ka manaiky ny filazantsarany Jesosy Kristy ary manaraka izany amin'ny finoana sy ny fahasoavana, ka tsy mivadika amin'Andriamanitra dia ho enjehana, ka aza adinoina izany ty teny ity fa alohan'io fanenjehana io dia tsy maintsy efa vita sy miavaka tsara ny vahoakan'Andriamanitra sy ny tsy vahoakan'Andriamanitra. Ka ny ahalalana ny vahoakan'Andriamanitra dia izao nekena tao amin'ny hevitra masina indrindra ny anarany. Andeo vakitsika nge ny boky any amparany any, any amparany any pejy 720 mpaminan'Andriamanitra no nanoratra azy, Ellen White. Zao ny voasoratra: rehefa tonga io fotoan-tsarotra io dia efa tapaka ny anjarany tsirairay avy. Tsy misy androm-pahasoavana intsony, tsy misy famondram-po antsy mibebaka intsony. Efa mipetaka eo amin'ny vahoakany ny tombo-kasen'Andriamanitra. Izany hoe amin'izao vanim-potoana izao izany no ametrahan'Andriamanitra ny tombo-kasen'Andriamanitra, ka rehefa vao hisy tombo-kase manaiky an'Andriamanitra ny olona anankiray farany izay vahoakan'Andriamanitra dia mifarana ny asan'i Kristy dia tonga ny fotoan-tsarotra. Izany no voalaza eto amin'ity any amparany pejy 720 ity. Raha manana io boky io ianao dia afaka mamaky izany. Rehefa tonga ny fotoan-tsarotra ozy dia efa tapaka ny anjarany tsirairay avy. Izany ny ilaintsika ny fiomanana ry hava-malala, fa tsy miandro hoe efa tonga ilay fotoan-tsarotra farany izay vao andeha hivavaka amin'izay. Izao vanim-potoana izao ianao no mila misaina an' Jesosy Kristy ao amin'ny masina indrindra, satria izay nikeny Jesosy no afaka hajoro ao amin'io fotoan-tsarotra io. Ao amin'ny boky any amparany any pejy 720 pejy 720 dia izao ny voalaza: mialoha indrindra ny hidirantsika amin'io fotoan-tsarotra io dia efa nandray ny tombo-kasen'Andriamanitra velona isika. Rehefa afaka izany dia hitako ny anjely efatra tsy niazona intsony ny rivotra efatra ny lanitra, ary nahita mosary sy aretina sy sabatra firenena mitsangana mely firenena sy izao tontolo izao ao anatin'ny fisavorovoroana. Izany hoe rehefa vao hisy tombo-kase izany tsika hiditra amin'ny fitoerana ao amin'ny fotoan-tsarotra dia hiala amin'izay ny anjely izay miazona ny korotany eto amin'ity tany ity, dia ho avy ny fotoan-tsarotra. Izay no mahatonga ny hoe izay vao hisy tombo-kase dia tsy ho tratra ny loza fito, satria io loza fito io dia mialoha ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ary ny olona izay efa voavela sy voafafa amin'ny fahotany tao amin'ny hevitra masina indrindra dia tsy ho tratra ny loza fito. Noho izany ry hava-malala, aza miandry fotoana ely ianao ka ampifantoka ny fiainanao ao amin'i Jesosy Kristy. Fa izao ny fotoana tokony hibebahantsika, izao ny fotoana tokony hitalahoantsika ny famoram-pon'Andriamanitra ho amintsika. Aza mivavaka mba hiadanana ny fiainana eto amin'ity tany ity, fa mivavah mba ahazoanao ny fiadanana mandrakizay. Ao amin'ny any amparany any pejy 720 dia hoy ny voalaza, any amparany any pejy 720: nisy anjely niverina avy tetỳ an-tany nanambara fa vita ny asany,
dia nitanterahana teo amin'izao tontolo izao ny fitsapana farana ary zay rehetra hita fa nahatoko tamin'ny fitsipik'Andriamanitra dia efa nandray ny tombo-kasian'Andriamanitra velona dia nitsahatra tamin'ny fanelanelanana nataony tao amin'ny fitoerana masina indrindra Jesosy natsangany ny tanany ary tamin'ny feo mahery no nitenenany hoe vita ary efa vita izay telin'izay dia ho avy any amin'ny raha lanitra izy araka hitantsika eto io avy any amin'ny raha lanitra izy andray ny vahoakany satria vita le asa izay natao melohany io verenany io amin'io raha lanitra io nefa andalovany loza fito daholo izay raha tsy fanahy rehetra rehefa malala tsy ampozina tsy ampozina tsisy mpahafantatra ny andalovany anarako na ny anaranao eo amin'ny fitsarany lanitra io araka ny voalaza ao amin'ny pejy 720 amin'ny ity any aparany ity ihany pejy 720 zao ny voalaza ao hoe raha mbola siriny amin'ny fikatsahana tombom-barotra ny mpandraharaha raha mbola eo am-panarahana po ny mpitady fahafinaretana raha mbola eo am-panamboarana ny aingony ny zanakavavy ny fanarahan-damody dia mety ho amin'izay ora izay indrindra no amoahany mpitsara ny tany rehetra ny didim-pitsarana manao hoe efa voalanja tamin'izana ianao ka indro latsa-danja rehefa malala arak'izany vaky teny izany dia hitantsika eto fa amin'ny fotoana iainantsika andavanandro mihitsy no andalovany anarantsika tsy fantatra izany narahoviana narahoviana fa ilayntsika ny miomany miambeny hoy Jesosy Kristy fa mbiakaiky ny famontseny ary izany no tokony hafantokanao mandrakariva satria aza tonoana fa ataon'ny satanana izay ahatonga ny olona ho variana tsy hihevitra ny hoe Jesosy eo amin'ny masina indrindra io eny fa na ny zanak'Andriamanitra aza dia manadino an'izany ka ny fiainany eto tany no mahamaika azy zao ny voalaza ao amin'ny service chrétien pejy 220 service chrétien pejy 220 miazakazaka eo amintsika ny andro sarotra mino afaresy lahitra amin'izany ianao miazakazaka eo amintsika ny andro sarotra hitan'ny satana fa kely sisa ny androny nampiasainy ny anjeliny rehetra mba azahoany mametaka ny olona mampahavariana azy manahirana azy ary mahasondriana azy mandra-pahatapitry ny andro-pahasoavana ka hikatona ny varavaran'ny famoram-po ho mandrakizay rehefa malala aoka ary sika iomana satria izao ny zavatra hitranga aorianan'io fikatona ny varavara-pahasoavana io pejy 220 amin'ny any aparany ihany pejy 220 dia izao ny voasoratra ao hoe rehefa mivoaka le fanapahakevitra any amin'ny fitoerana masina izay tsy azo ovana intsony ka efa voafaritra ao mandrakizay no anjaran'izao tontolo izao dia tsy ho fantatry ny mponiny tany akory mbola ho tazon'ireo olona efa nialan'ny fanahin'Andriamanitra ihany ireo fomba mpivavahany ary hitovy endrika amin'ny hafanampoan'Andriamanitra ny hafanampo avy amin'ny satana izay hanatera ilay andrian'ny faharatsiana azy ireo hanatanteraka ny fikasany ratsiny ary raha mbola tohizantsika ihany io pejy 220 io dia voalaza eo hoe mbola ho velona eto tany ihany mitafy ny toetrany mety maty ihany ny marina sy ny ratsy fanahy hamboly sy hanao trano ihany ny olona hihinana sy hisotro ihany ny olona ary eto amin'ity sora-baventy dia hoe samy tsy mahatsapa akory fa efa nivoaka tao amin'ny fitoerana masina any ambony ny fanapahakevitra farany izay tsy azo ovana intsony izany hoe samy miasa izany sika fa ny ray mety efa voavonjy ny ray tsy voavonjy samy miasa amin'izao vanim-potoana izao io fa tsy hoe indro Jesosy efa eny amin'ny raha olandra dia ny ray eny an-tanimbary tsy ery ava malala tsy ao anatin'ny fotoana milamina ny fiverenan'i Jesosy fa ao anatin'ny loza fito ny ratsy fanahy dia tratra loza fito ary ny tsara fanahy kosa dia any am-pandosirana noho izany tsisy olona mamboly hoe andeha amboly amin'izany fa le amboly tenenina ao amin'ny filazantsara sy ambara eto dia amin'izao vanim-potoana izao samy manao trano fa ny ray mety manao trano fa voavonjy ny ray indray manao trano fa efa very tsisy mahalala araka ny voalaza eto izany no ilantsika ny hoe miomany miambeny fa Kristy vonona hiataontsika satria tsisy fanovana ntsony ny dedy mivoaka momba n'io fitsarana avy any an-danitra io araka ny efa hitantsika teo amin'ny pejy 720 rehefa mifarana ny asa fitsarana famotim-pitorana dia efa tapaka izay ho anjarany rehetra na ho amin'ny fiainana na ho amin'ny fahafatesana tsisy fanovana ntsony ary izany mahatonga ny ao Matio 5:20 ka hatramin'ny 9:20 hoe fampiarana ny didim-pitsarana io satria Jesosy dia miteny hoe rehefa avy izy eny amin'ny raha olanitra dia manavaka ny ondry amin'ny osy engany ianao mba ho anisan'ny ondrin'Andriamanitra hitantsika ny fitsaran'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa izay rehetra nanaiky an'Andriamanitra izay niditra tao amin'ny samby fiara dia nikatona ny samby fiara
herinandro vao nisy orana haitsika loatra zany Genesis 7:1 sy ny 9:1. Ka inona ary ny ataontsika amaranana izao andro faharoa izao? Isaia 5:50 Isaia 5:50 mitadiava an Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Fotoana fitadiavana an'Andriamanitra izao ry hava-malala. Aoka isika hibavaka, hitalao amin'Andriamanitra, hangataka amin'Andriamanitra mba hanadiovany atsika, hanekeny atsika, hibebaka marina tokoa, satria tsy fantatsika ny ora sy ny fotoana andalovany anarantsika eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ny teny fikasana anankiray ao amin'ny Apokalipsy 7:10 dia manao hoe: satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakam-panahy zay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ry hava-malala, iamafy mandrakariva ny zavatra iainantsika eto amin'ity tany ity, fa rehefa matoky an' Jesosy kosa isika, izy no hiaro anao. Ary raha mandalo eo amin'ny fitsarany lanitra ny anaranao, Jesosy no anao fanafotana ho anao. Ko aoka ianao hanaiky azy isan'andro. Ao amin'ny Jaona 2:4-7 dia manao hoe: ary sika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra ry hava-malala dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ao aminy, izany no hahafantarana ny fitiavana amintsika, mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Rehefa manana ny fitiavana an'Andriamanitra isika, tia ny famonjen'Andriamanitra isika, dia izao ekeny eo amin'ny fitsarana. Ao amin'ny Jaona 2:2-7 ary ankehitriny anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana, raha iseho izy ka tsy hisy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Tomoera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Jaona 2:12. Ary farany Jaona 2:2-1. Jaona 2:2-1. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo, mba tsy hanota anareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ray isika, dia Jesosy Kristy lay marina. Ingany Jesosy mba ho mpisolo vavanao, satria hanaiky an' Jesosy Kristy ianao. Tsy hivavaka mba hahatsara ny fiainanao eto an-tany ianao, fa hivavaka hitalao amin'Andriamanitra mba hahatsara ny fiainanao mandrakizay, dia hanaiky ianao eo amin'ny fanavotana izay atao amin'ny masina indrindra io Jesosy Kristy. Manana solovava ianao ry hava-malala. Ekeo ny famonjen'i Jesosy Kristy. Mino azy ary tomoera eo aminy. Fa rehefa mino azy, mitoetra eo aminy, Jesosy no manao fanavotana ho anao. Tsy misy mampitebiteby anao na raha oviana no andalovany anaranao eo fitsarana. Fa ny azo antoka dia izao: Jesosy manaky anao, Jesosy mamonjy anao, Jesosy manafaka anao. Tompo hitantsika tsiraray avy ary amin'ny hery ho antsika ilay izy, ka mba hifankahita amin'io Kristy izay manalalana io isika rehefa avy eny amin'ny raha olanitra. Andao sika hiaraka hivavaka. Jesosy io, misaotranao izay no ny teninao izay menao anay tamin'ity hariva ity. Mankasitraka anao izay satria ianao dia manalalana anay. Tsy tanteraka ny fiainanay, fa matoko kosa izahay, fa rehefa mametraka ny fiainanay ho eo ampelantananao, mitoetra ao aminao, tsy miala eo aminao, fa mifikitra aminao mandrakariva, dia ianao Jesosy no hikosoka ny fahotanay, hamafa ny fahatsoanay. Koa ankehitriny Andriamanitra dia raiso ny fiainanay, ka na raha oviana andalova ny anaranay eo anatrehanao, dia mba ekeo izahay Andriamanitra, ekeo izay Jesosy Kristy io, satria mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay manokana. Dia mitahianay tsiraray avy mba ho tonga zanakao zahay, fa amin'ny anaranao Jesosy, ilay mpisolo vavanay, no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary hava-malala, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany izay fotoanantsika androany izay. Tompo hitantsika rehetra ary mba samy havotan Jesosy eo amin'ny hevitra masina indrindra, amin'ny lalan'ny fanelana ny ataony anie isika tsiraray avy. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola anohy lohateny vaovao indray isika rahampitso, fa hatreo aloha ny androany mametraka ny veloma mandram-peona indray. Veloma tompoko.
miomana miambena biakaiky ny tompontsika fifoazam-panahy lehibe iarahanao amin'ny pastora Ratovarosoa Davida Olivier ny alahady 5 jolay hatramin'ny zoma 10 jolay isan'andro amin'ny 9 arivo miomana miambena biakaiky ny tompontsika